Salama daholo. Androany isika dia ndao raha iresaka vaovao malaza tamin'ity herinandro ity. Ka horesantsika amin'izany ireto fitam-baovao manaraka ireto. Any Mahajanga basketball 3 contre 3 U23 ho an'ny vehivavy. Vaovao malaza ny ivelany indray mahakasika ny mpilalao baolina kitra malaza Kylian Mbappé hiala ao amin'ny PSG amin'ny farany taona mpilalao ity. Mbola ny ivelany hatrany Big Malion voaheloka higadra 12 volana an-dranomaizina ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ary ny farany any Mahajanga ihany fihaonany talempatry ny tanora sy ny fanatanjahantena boendy ary ihany koa ambassadeur japonais tamin'ity herinandro ity. Ireo rehetra eo no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity. Ka manasika rehetra na commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ny rehetra anaovasika vidéo manaraka eo. Manasika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nisy tao matawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Any Mahajanga basketball 3 contre 3 teo amin'ny vehivavy latsaky ny 13 taona niala tany Mahajanga tamin'ny 12 febroary izy efatra amin'ny rahavavy Rasoanandriana Nambintsou Nathalie, Rasoarvely Fideline Lisiana, Nomenjanahary Denisia Fagila, Ravavinirina Narindrasou Danela, sultena ny ligue de basketball ao amin'ny faritry ny Boendy hiatrika ny hetsika tournoi interrégional de FIBA 3 contre 3 de la rue vers l'or izay hatao faha 12 17 18 febroary ho avy izao. Izany hoe zazavavy latsaky ny 13 taona izay tanterahana any Antananarivo. Manona tanteraka ny ekipany ny ligue régionale basketball Boeny. Vonina tanteraka izy ireo hiatrika izany lalao izany na dia lavitra aza izy efa bavy ihany koa no nahazo championnat U23 3 contre 3 tao Boeny farany teo. Mbola eo amin'ny lafiny fanatanjahantena zay hatrany dia noraisiny Andriamatoa talempatry ny tanora sy ny fanatanjahantena Boendy tao amin'ny bureau tamin'ny Alarobia 14 febroary i son excellence monsieur l'ambassadeur de Japon Abekoji tamin'izao fandalovany tao Mahajanga izao. Maro ny zavatra nodinihina ho fiarah-miasa indrindra teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena toy ny karate sy ny judo ary ireo fitaovana ilaina amin'izany. Any ivelany indray vaovao malaza amin'izao fotoana izao mahakasika ilay mpilalao baolina kitra malaza tsy iza moa izany fa Kylian Mbappé izay hiala ao amin'ny PSG amin'ny farany taona mpilalao ity. Nanambara tamin'ny Nasser Al-Khelaifi filohan'ny Paris Saint-Germain Kylian Mbappé tamin'ny alatsinainy 12 febroary 14 fa hiala ao amin'ny kluba amin'ny farany taona mpilalao 13 ity. Araka ny fifanarahany roa tonta tamin'ny taona 13 teo moa dia mila milaza mialoha Kylian Mbappé raha toa ka te hiala ao amin'ny PSG dia izao ny tanterahany izao izay filazana izay. Efa tsy ananany PSG fahefana intsony moa izy amin'ny fotoana voalaza hialana io satria tapitra ny fifanarahana. Hatreto dia mbola tsy fantatra ny kluba hilalaovany amin'ny taona mpilalao manaraka eo. Mbola nivelany ihany raha Big Malion voaheloka higadra 12 volana an-dranomaizina ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Niakatra fitsarana ambony ny filohan'ny republika teo aloha Nicolas Sarkozy noho ny raha Big Malion izay nahitana fandaniana tafahoatra tany fampelezan-kevitra ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Voaheloka higadra 12 volana an-dranomaizina araka izany ity filoha frantsay teo aloha ity. Izany hoe Nicolas Sarkozy zany ka ny enim-bolana amin'ireo sazy ireo dia sazy mihantona. Antsony mpitsara mpampiatra sazy araka izany Nicolas Sarkozy ao anatiny 30 andro. Ireo manodidina azy milaza fa mety hampiakatra amin'ny fandravana ny sazy satria hatreto manday Nicolas Sarkozy fa tsy meloka amin'ity raha ity ny tenany. Izay raha tomboko lasy tomboko vavy hamaranako an'ity vidéo antsika ity. Manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nisy tamatamatta gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Rambola hezisika tsika ziobe mitiavako no tsy mio omeka me mito sasa miano tsiny falovy aminao zao tsiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kaza miagnatsiny zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao
anaty fono nefa za mavosotro balahoazy folelaio milaza tena tiany vonena amin'ny afarany izy ko anao tena tia zako ambalao izy ko anao tena tia I know you malaniko zambala halela kaza miagnatiny za ola fa maheno fitiavako aza miagnatigny anao tiako je t'aime.